Tao andramany izy tina Isa zay a Food lovers Coucou daholo nareo rehetrarehetra zay manaraka manaraka anay araka ilay tenenay omaly androany no manomboka ny challenge androany zany a manomboka somebiseby efa somebiseby be zay ato amin'ny lasity fa anao challenge voalohany misy dia io challenge io challenge en public mandandolona kely tsika ohatra zao ny ato amin'ny lasity amin'izao fotoana sora resantsika zao reny ny fanina efa manomboka tonga dia efa tonga tsara tokoa ny jury ty zao maman Sara zay kanjony Anthony Arakoto sorana manokana izy zalaitsika maman Sara ambony ambany io sora ny Anthony Arakoto mampiakanjony maman Sara androany zay sorana ihany koa ny groupe Invision lasity zay mampiatrantsika amin'ity défilé ty dia zavatra mahafinaritra be ato ho anareo zay te ahita misy mivantana dia tongava ty amin'ny lasity ka hatramin'ny 1 ato zareo ho anareo androany ka hatramin'ny 1 zany zay ny ato efa manomboka tonga ny olona miaraka amin'ny bon de rôle dia atoroko anareo ny parcours-n'ilay défilé satria lasity ambony sy ambany zany hoe défile amin'iny ambany iny izy dia mihodina katrary ambany ery dia miakatra escalator dia eto dia manaratra misaotra ny partenaire rehetra manohana ny ity Miss World Madagascar 2024 atsika ity zay événement officiel ny Miss Madagascar zany hoe ito irery any misy olo tena ny Madagascar ny ivelany any amin'ny concours international zay mihitsy koko ioly dia zao androany tsy misy mivididirana fa tongavinareo manatrika sy misoutenir ny misy zay toananareo akoatran'izay ery lehibe ho anazy ny fahitananareo faninany androany eto amin'ny lasity dia akoatran'izay ihany koa eto ny point billet kopatanana ato zao i Tachana sy Olivia dia ato efa ato ny billet pour la finale reo sisany ambony reo sisany ambona billet atsika rakizy dia tongava ty sao dia ty azo place tsononareo dia zay dia isorana moa zany signature reny ny équipe-ny DS Group dia efa manao ny fandaminana rehetrarehetra afaka fotoana fohy dia anomboka ny défilé dia zay papa oenty papa manao toro angambany sady mitrany amin'ny loge dia inona koa tamiro maraina zay vao natoro omaly tena anome zavatra mahafinaritra be zay dia ny show zao ny show aty amin'ny lasity ny show any finale zany mety mbola 10 fois plus tena zavatra mahafinaritra be fa mbola tsy nisy ohatr'izany tao anatin'ny firy-taona dia vonina nome anareo ny tsara indrindra ny DS Group dia tongava aty amin'ny lasity ho anareo zay maniry ahita ny misy dia tongava zay moa zany eto dia anao direct foana mandritry nyzay an'izay iezaka zay sa rehefa eo fa ny amin'ny finale zany no ao amin'ny canal Olympia ilaza vaovao communiqué ihany moa zany fa zay aloha zany ny vaovao farany dia le billet zany efa vidy sisany ny vidiny billet 150 000 ariary azonao jifainy par personne manomboka amin'ny 9 ora sasany ariva mety ka hatramin'ny 10 alina miady varotra eo ny finale satria tena show isy artiste amin'io papa oui ho avy eo invité atsika amin'ny finale zany ho avy eo Ayam ho avy eo Linares ho avy eo Netex ho avy eo ny Komiki zay anafana ny lanonana ho avy eo koa ny DNA dance ny DJ atsika amin'io DJs
dia nisy parculaire event indray no miassuré any effet spéciaux fumée lourde sy rehetrarehetra dia tongavanareo a sabotsy natao asabotsy le izy a amin'izay hoe tsy miasa ny apitsininy a dia sabotsy amin'ny enora sasany ariva no manomboka ny final afaka mandefa afatra miafina aty amin'ny pejy aty amin'ny pejy DS Family en pejy DS Group dia mivantana atao amin'ny Lasity na mivantana atao amin'ny Lasity amin'ny androandroany ihany androany ihany nafahantsika mahita ny misy akoatra ny any final fa androany izany anao ahitana azy bebe kokoa nareo mandritra ny défilé any bien sûr mandritra ny défilé any afaka jerijery anazy manodidina azy androany zany izy manao ohatran'ny karazana de foule na visibilité publique voalohany akoatran'izay vao vitany atao amin'ny Lasity dia mandeha any cours diga indray zay rehefa avy eo oui c'est ça dia misy programme maromaro anao boline misy activité be da be nao asa soa koa zay dia zay tratranay dia ataonay direct moa zany hitanareo eto coucou Mick bien sûr nie dia afaka afajifaina foana any amin'izay déplacement misy rehetrarehetra satria ekipa ny descour dia mikarakara ny zany zay dia tsy ho tapaka intsony zany ty direct ty fa dia akafizy be dia zay eto dia misaotra foana ny sponsor officiel moa zany dia ny signature ao anatiny koa ny groupe Inviso atao amin'ny Lasity zao tsika ao anaty groupe Inviso ao koa ny 2424.mg zay anisan'ny leader ao anatin'ny digital dia ao koa ny La Résidence Ankerana ny Bikini Bottom be da be mipikla zay fiara officialy mitondra ny misysika isan'andro miaraka amin'ny voiture ouvreuse avy any amin'ny signature dia ohatrohatran'izay zany ny ato avelako amin'izay angambany zareo anao tour kely papa yes afaka mametra-panontanianareo hoentiko manao tour kely mbola tsy tara raha zao ianao niala any an-trano ka hanatrika ny ina moa sy ty ny défilé any misy atao amin'ny Lasity ho anareo aty Lasity amin'ny manodidina tongava fa fotoanan'izao mbola afaka manatrika an'izany nareo mijery an'izany hoe ohatry ny ahoana zany solotena misy Madagasikara zany mpifaninana misy Madagasikara 2024 zany zay solotena Madagasikara amin'ny sehatra international tsy ahoana lazaiko an'izany sao dia irater ny événement de l'année nareo ndao toanana misitsika tongava atao amin'ny Lasity zao dia hoentiko manao visite midiny nareo manaraka ny circuit any misy afaka mametra fanontaniana kokoa miandry kokoa erasiny saluela ito zao boys hello zany ny équipe coucou ça va oui lefa misy antsinanana tongava atao amin'ny Lasity manoha anazy oui ao fa asitsika direct tia mandritry ny ty fotoana zay andefasana azy ty rehetra zao ny équipe efa vonona tsara daholo ny équipe any DS Group andray anareo rehetrarehetra atao amin'ny Lasity mbola tsy tara oui ato zany zao monsieur Slouf équipe any DS Group aona fandehany mbola tsy tara mahatongava fa 10 minutes dia hanomboka ny fampisehoana sûr merci monsieur Slouf dia tia ny circuit dia andaotsika efa vonona ny olona rehetrarehetra vonona ny ekipa rehetrarehetra
ato zany zao no miainga ny mystique ato reto daholo zareo équipe ny TS Group coupe tanana daholo daotsy reto ny équipe ny signature coucou oh Gracia Thomas zany coucou coucou daholo nanompoka coucou nareo misy tasy d'accord oui tokony miakatra kely miakara amin'ny final nareo aventurier any nohana mystique eto coucou nareo Sidonia misy antsinana wow toany izy makanesa misy challenge zay réseaux sociaux any amin'ny miss page Miss Madagascar de tongava manohana amin'ny alalan'ny commentaire amin'ny alalan'ny réaction misy nareo misy sarina zany mahafinaritra be mihitsy any coucou daholo ny équipe ny TS Group satria reto zahay coucou daholo nareo ino monsieur Tony le coordonnateur salut marina zany rasina efa manomboka le izy dans 10 minutes aza tara efa manomboka le izy dans 10 minutes salut iny zany circuit andanan'ireo mystique ty oui ok ontina alefa irasina misy mpanohana be mihitsiny ny misy tasy sy ny misy orombe de zay ny circuit andehanany misy inona ataoko teo iny zany circuit andehanany zareo lavalava ihany le défilé ato izy ny tsy mahay manisy salama reto zao équipe ny TS Group daholo za zany manao an'le circuit an'le misy ohatr'izao ny zavatra hitany mandrisiny izy reto ny efa misy pancarte nafanina wow coucou daholo coucou toana tsara atsika de vasy samy manohana ny azy coucou zokiny misy antsinanana reto ny équipe de tia ny circuit ataony misy zao ataoko zao circuit ho ataony zareo eto amin'ny lasity ho anareo zay mbola tsy aty de tongava fa tena milay be zay coucou zay de iverineto izy lavalava le circuit salut boss coucou oui hitanareo daholo izy zany olona rehetrarehetra zany aza taitro nareo fa hitanareo izy de mandeha teneny daholo namana ho azy tsy afaka aketo ijereny direct fa tsy tapahanay DS family ty coucou ny haiko fa tena hoe tsy tapahany ty fa tena hoe anome fahafapo anareo eto zany zaho manao défilé kely de tonga eto zareo de reto zay eto daholo ny olona eto ny table ampy tsara de eto izy nanao défilé coucou daholo ngataka coucou amitsika rehetrarehetra oui de misy ny Vanessa eto efa fantatrare tsara ambassadrice de beauté izy de tongava ty amin'ny lasity tongava hoavy ny misy tena hoavy zareo efa miomakomanao amin'ny loge zareo zao miomaka tokoa Michel Zozo miaraka amitsika izy koa anisany coach manao coaching makasitraka Michel Zozo de zao ny miandry atsika atao amin'ny lasity tonga de ohatrany hoe à ciel ouvert alefatsika eto tsy mandritry ny fotoana rehetra zay andalana lanonana de afaka mitsanga anatiny de za
andeha amin'izay mba hipetraka aloha fa misy solon-tsena Hatramin'ny raika amby folo mbola misy direct. Coucou be daholo nareo a. Efa sur plateau i Papatina sy Maman Sarah dia hotoizantsika foana direct anaty eo ary zareo. Ndao ash présentena aminareo moa ny partenaire rehetra teo. Efa nipresenteny zareo ihany. Coucou tonga soa Mireia daholo ny listan'ny partenaire Mariana fa ato amin'ny La City Ivan zay amin'izao fotoana izao dia andeha hojerentsika hoe aiza ho aiza zareo amin'izao fotoana izao manao tour any La City sy ny tour ny défilétsika ndao ary efa reny ny mpanohana ny remise oui eto amin'ny La City ty Rachel oui afaka tonga fa mbola tsara satria vao manomboka mihitsy